Vaovao ndray koa ny fanjakana zany antsoina hoe UGD izy io, zany hoe orinasa isahana tanteraka ny vina mikasika ny fametrahana ny digitalisation eto Madagasikara. François Kotomanga sy Génard Jonatson miresaka nyty orinasa vaovao ity ndray ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Taoriny fananganana ny SPM izay orinasa-mpanjakana misahana ny fanafahanentana dia izao. Fananangana orinasa vaovao indray ny fanjakana amin'ny alalan'ny fametrahana ny UGD na ny unité de gouvernance digitale eo ambany fiahiny ny fiadidina ny République sy ny ministère ny fampiroboroboana ny Aitao Arakajy Mirindra. Ity orinasa ity no isahana ny fanatanterahana ny vina amin'ny fametrahana ny digitalisation amin'ny fitantanan-draharam-panjakana rehetra ho ny fanazavana azo. Teo anivony ministère ny fampiroboroboana ny Aitao Arakajy Mirindra sy ny Poste ary ny fifandraisan-davitra. Dia anisan'ny bahana toerana be ataontsika amin'izao fotoana zao ny resaka digitalisation. Inona moa le digitalisation dia hoe ahoana ny ahatonga ny état anankiray, état malagasy zany digital. Dia ny zavatra ho fomba fiasantsika zany ao anatin'ny UGD zany dia zao hoe ny ministère en charge ny numérique zany no miaraka amin'ireo ministère rehetrarehetra sy ny fanjakana foibe no mandrindra ny resaka vision rehetrarehetra zany amin'ny resaka numérique. Dia ny UGD zany etsy ankilany zany no ataontsika hoe azafady amin'ny teny baika hoe ilay bras armé amin'ny fanjakana anatanteraka an'io vision numérique zany zavatra ataontsika amin'izao fotoana zao. Ohatra zany no hoe ametraka zany tsika ny resaka norme standard ny application rehetrarehetra zany, ametraka tsika ny resaka informatisation ny registre ny état civil sy ametraka ny identifiant unique. Ametraka ihany koa tsika anireo resaka modernisation ao amin'ny ny resaka impôt, ny resaka douane, ny resaka éducation, ny resaka santé. Reny rehetrarehetra zany no ho ataontsika amin'izao fotoana zao. Avy hatrany dia any amin'ireo fomba fiasa hita amin'ireo orinasa no misintona ny sain'ny mpanala-baovao ankehitriny. Tahaka ny SPM izao tsy fantatra ny vola ampiasaina sy ny tombony azo sy ny nampiasana ny vola azo amin'izany. Tahaka izany ihany koa ny Fary Malagasy. Hita ihany koa ny olana amin'ny fitantanana ny orinasa tahaka ny Jirama. Neo anefa tsy vita ny fanarenana azy, ny hafa indray atsangana. Izay indrindra no tokony ametrahana dia izao ny mangarahara ary tokony ampahafantarana ny vahoaka ny manodidina izany. Manampy izay ny fomba fampihodinana ity orinasa ity aoriany 420 atapehan'ny famatsiany tetikasa prodigie azy. Société moa zany efa malaza hoe mazava hoe epika le izy dia tokony mazava mihitsy hoe miditra ny anaty loi de finance zany hoe subventionnena ve io orinasa io dia tokony mazava zany hoe subvention ohatr'izao na alefa any amin'io na hoe nindram-bola tsika ahafahana manangana an'io tokony atao mazava ohatran'izany zany le izy dia amin'izay azo ny olona. Fa rehefa tsy mazava le izy dia mandeha foana ny tsikera dia na zavatra tokony andehana dia voaty am-piandohana dia maty ho azy. Zay no angatahana hoe ataovy mazava le izy tsy mamenatra mihitsy satria ikony rehefa transparent tsy menatra ny olona manohany tsy mila rehefa hitany fa mety le izy fa vokatra zay tsy fahasahina manao mangarahara zay tena teneniko mihitsy tsy fahasahina tsy sa manao mangarahara mitondra dia membotra daholo ny olona zay mieritreritra fa hanao zavatra eto Madagasikara dia tsy gagitsika hoe mbola ohatr'izao ihany Madagasikara ankehitriny. Tsy aivina fa isan'ny voalasa fa efa mandeha ankehitriny izao ny fandoavana ny vatsim-pianarana ny mpianatra eny amin'ny université, ny fandoavana ny karama ny mpampianatra frama amin'ny alalan'ny digitalisation kanefa miteraka olana maro ankehitriny tonga hatrany amin'ny fitokonana ny mpianatra sy ny mpiasa eny amin'ny université.